Mahakasika an'ireo mpiasam-panjakana ambony kosa anisan'ny mpandrafitra sy mpiantoka ny fampandehanan-draharham-panjakana tokoa moa izy ireo ary manana ny ambarany manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao indrindra momba ny famahana ny krizy namoaka fanambarana ara-mota ny tsy androany itsy ny fiombonambe ny mpiasam-panjakana ambony hoarantsika arzay. Mitaky ny sy mijinika faoben'ny samy malagasy ho famahana ny olana mahazo firenena ny fiombona be ny mpiasam-panjakana ambony notsim-pian'ny syndikan'ny mpiasam-panjakana ambony ihany koa fa ny fifidianana dia tokony alohavan'ny feonan'ny herively eto amin'ny firenena ary eo ambany fehiny ray aman-dreny ara-panahy FFKM ary tokony andray lesona ny lasa ary hibanjina ny tena lala mahomby hitondrana ny filaminana sy vahaolana maharitra ny malagasy. Noho ny tombotsoa ambony ny firenena izay mahasorotrantsika mianakavy ary ilazana ihany koa fa ny amokatra sy ny iaro an'izany no mahampiasam-panjakana mpiasam-panjakana ambony dia manao antso zahay manao antso amin'ny herivelona rehetra amin'ny mahery mpanolo-kevitra anay ny mba iorisoantsika mianakavy amin'ny fanatanterana dinika mahafaobe ny samy malagasy ho famahana olana amin'ny krizy mahazo ny firenena. Manamafy zahay ny antso efa nataonay tamin'ireo ray aman-dreny ara-panahy eto amin'ny firenena ny mba hijoro amin'ny fanatanterahana io dinika io. Mampahafantatra koa izahay fa vonona ifanometanana amin'ny fikarohan-dalana sy ny fomba rehetra azoana manatanteraka io dinika io. Ny syndikan'ny mpiasam-panjakana ambony dia hivondrona ny sindika 420 amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny syndikan'ny administrateur civil, syndikan'ny mpitsabo, ny mpitsara, ny enjenera amin'ny sehatra samihafa ary ny mpampianatra mpikaroka.